dia misaotra ny tompontsika androany fa mbola afaka miaraka eto indray miaraby ihany koa andreo izay amin'ny alalan'ny tambazotra no afaka manaraka n'izao fotoana izao. Manana fahasoavan'ny tompo amintsika. Ao tsara ve ianao? Eny ary mindray ako androany fa afaka niandray niafatra avy amin'ny tompo ianao satria efa mino fa efa namboary ny fonao tao anatin'izay fitariana izay. Aparesy kely namanao akaikinao mino fa andray avy amin'ny tompo ianao hoe androany. Eny ary ndaontsika maka soratra masina anankiray anio atao amin'ny bokin'ny Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 dia andeha ovaketsika ity vavaka nataon'i Jesosy ity. Manomboka amin'ny 2:10 tapany faharoa. Jaona 7:10 2:10 mafy be ve sa atonony? Atonony. Mazava le feo. Eny ary. Jaona 7:10 andininy 2:10 tapany faharoa no manomboka. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masino, hitanao ve? Tahirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy. Anotandremako izy ka tsy misy very afa-tsy lay zanaky ny fahaverezana ihany. Mba tanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny makany aminao ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao. Mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao tahakay tsy naman'izao tontolo izao. Amen. Novaketsika teo ve ilay hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana? Eto ambany ilay manamasina azy. Eo amin'ny andininy 7:10. Mbola mitoka ilay izy. Tahakay tsy naman'izao tontolo izao. Andininy 5:10. Za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahakay tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Io teny io hazavaiko kely fotsiny ilay izy ao anatin'ny 10 minitra dia hiditra mivetikevitra isika. Ity vavaka nataon'i Jesosy ity teo ambony tendrombohitra izy ity melohan'ny andorana azy ho faty dia nangataka izy ho amin'ny mpianatra. Ny fangatahany voalohany dia hoe tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Izay zany aloha mazava be angamba izay fitahirizana nangatahan'i Jesosy. Dia izy raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy ary notandremako izy ka tsy misy very. Atao hoe ny anaranao izay nomenao ahy zavaikely inona ndikan'izy io. Ny anaran'Andriamanitra dia iray ihany. Any am-bokin'ny Exodosy misy azy misy natao hoe IHVH, zaza izy hatrisay ka ho mandrakizay. Dia io ny atao hoe anaran'Andriamanitra tokana. Dia ny atao hoe anaran'ny ray izay nomenan'i Jesosy dia io anarana IHVH io ihany no anarana ihany koa nomena an Jesosy. Izany hoe ohatran'izao ilay izy. Rehefa miteny ohatra Jesosy nanome an'ilay baiko hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Dia ny dikan'iny ny atao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina tsy anarana izany. Tsy anarana izany Ray Zanaka fanamasina izany. Fa natao hoe anarana dia rakotra be ihany sy ana sisy. Fa ny dikan'ilay hoe Ray Zanaka fanamasina dia manondro persona anankiray ihany
dia tsy nafa io atao hoe IHVH io a anarana Andriamanitra ray a fanahy iray. Izany hoe fanahy iray ny ao anatin'i Jesosy a, ny fanahiny iray ihany ny ao anatin'i Jesosy. Azonareo aloha? Tsy fanahy be dia be, tsy Andriamanitra be dia be. Raha miteny ny epistily hoe fanahiny Kristy, dia iza ny ambarany amin'izay? Andriamanitra ihany. Jehova izay resahana izay. Ilay IHVH nasiany tatsinanana moa izany ilay IHVH izany natsoratra anaky 4 mba hahatonga izy ho azo tononona dia hoe Yahvé, ary ny taty andrefana kosa dia namadika ny I ho lasa J dia lasa hoe Jehova. Dia ity resaka ity zany dia izay aloha, ny tahirizana ny zanak'Andriamanitra dia tsy zavatra hafa fa ny anaran'Andriamanitra irery ihany, ny anarana izay iarahany manana amin'ny iarahan'i Jesosy manana amin'Andriamanitra. Dia toizako ilay izy, notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana ihany. L'enfant de la perdition, Judas io zavatra io zany. Izany hoe ny ambiny rehetra dia voatahiry daholo amina, voatahiry ny Kristy daholo ho azy fa Judas rery ihany tsy maintsy very satria izay no voasoratra ao amin'ny soratra masina. Tsy mitabataba ny ankizy kely eo. Fa ankehitriny makany aminao ary izany teny izany lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, eto amin'izay manomboka amin'ny resaka teny izy, resaka parole. Ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Rehefa azavaitsika. Za tsy mangataka aminao ny ampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao miverina fandroany. Manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Averina foana io tany am-piangonana fa ino? Fa raha notaniana inona ka indika izay? Izay ozy pasterako fa tsisy mahazo aby ny dikan'io. Na le olona manonona azy ara dia mino marimarina fa raha notanianao mety mbola grand point d'interrogation hoe ahoana marina moa izany manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao fahamarinana zany. Io fanambarana io dia tsy zavatra hafa, zavatra efa nitenen'i Jesosy izy io. Jaona 5:7 dia izao ny tenin'i Jesosy, madio raha teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Midikany hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao fahamarinana dia izao hoe manamasina azy amin'ny teninao, diovy izy amin'ny teninao fa ny teninao no manadio. Azonareo? Izany hoe meo azy foana ny teninao, meo azy foana ny fanambaranao, mba ho voadio mandrakariva izy, mba ho masina mandrakariva izy, ary ny dikany atao hoe masina dia voatokana. Mba ho voatokana mandrakariva izy amin'ny alalan'ny teninao. Raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra dia miaroaro amin'izao tontolo izao isika. Fa ny tenin'Andriamanitra no manavaka antsika hiala amin'izao tontolo izao dia ho iray ao amin'Andriamanitra. Azonao ve? Ny tenin'Andriamanitra no manavaka antsika. Amin'ny fotoana ianao tsy mandre ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fotoan'Andriamanitra tsy hainao miresaka aminao, dia minoa ianao fa mitovy amin'izao tontolo izao io fiainanao io. Le fiainana tsy hoe fiainana mitovy amin'izao tontolo izao hoe mandeha miasa dia mandeha mianatra sy ny sisa, fa le fomba fisainana no lasa mitovy amin'izao tontolo izao. Dia inona no assuren Jesosy melohany ny elany teto amin'izao tontolo izao? Manamasina azy aloha amin'ny fahamarinana. Tsy mangataka azy, tsy mangataka aminao ozy izy ampiala azy eto amin'izao tontolo izao. Tsy mangataka aminao any amin'izany, fa ny angatahako aminao dia niaro azy amin'ny ratsy, niaro azy amin'ilay ratsy, niaro azy amin'ny Satana, dia anamasina azy amin'ny teninao, anokana azy amin'ny teninao, mba ho voadio mandrakariva izy. Hiditra amin'izay tsika mivoto atikevitra ity resaka zao tontolo izao ity. Maninona marina moa ity zao tontolo izao ity? Ary inona ny probleman'Andriamanitra amin'ity resaka izao tontolo izao ity? Zao tontolo izao raha lasanabavy voalohany indrindra tiako lazaina aminao ny atao izao tontolo izao dia misy karazany telo ny atao izao tontolo izao na 4. Tsy haiko raha tadidiko le fanefa ndeha toloniko. Misy karazany telo ny atao izao tontolo izao. De voalohany dia ny création, ny zavaboary, ireo zavatra hitanao rehetrarehetra ireo zany, ireo ny atao izao tontolo izao.
Ny faharoa dia nyzao tontolo izao izay ambarany soratra masina dia ilay izao tontolo izao dia tsy nafa ny olona rehetra izay mpanohatra an'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny atao hoe mpanohatra an'Andriamanitra dia izay rehetra tsy ao amin'ny Kristy. So ianao mieritreritra hoe misy olona tsy mivavaka na misy olona tsy kristiana, misy kristiana zao tontolo izao mpanohatra an'Andriamanitra, fa izay rehetra olona tsy ao amin'ny Kristy dia izao tontolo izao daholo no filaza azy. Ary fahatelo izay izao tontolo izao ihany koa dia isika zanak'Andriamanitra. Ngamba ino ataontsika faharoa ilay izao tontolo izao faharoa ngamany itsika rehetrarehetra moniny eto amin'izao tontolo izao tafiditra ao anatin'izay tsika zanak'Andriamanitra. Ary fahatelo dia izao tontolo izao mpanohatra an'Andriamanitra. Hoy izay ateo hoe ny voalohany dia tsy nafan'ny zavaboary, iny aloha mazava be. Ny faharoa dia isika tafiditra amin'izao tontolo izao satria izao fanambarany misaotra masina. Jaona 7:4 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany natokana. Raha iresaka tsika hoe io zao tontolo izao ambarany Jaona 3:16 io dia ny olombelona tsirairay avy tsy hakanavaka. Dia raha zay tokoa ilay izy nomen'Andriamanitra ho an'ny olombelona tsirairay avy tsy hakanavaka ny zanany latokana, dia tokony haninona zany ny olombelona tsirairay avy tsy hakanavaka? Tokony voavonjy avokoa ny olombelona rehetra tsy hakanavaka, na izy na izy. Fa matoa tsy voavonjy ny olombelona rehetra tsy hakanavaka dia nitondron'ilay izao tontolo izao amin'ny bokin'ny Jaona 7:4 dia ireo olon'ny Kristy izay mipetraka eto amin'izao tontolo izao. Ary izao tontolo izao fahatelo dia tsy nafa ny mpanohatra an'Andriamanitra. Ireo izay ambara saotra masina hoe izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Satria ny devoly nanota hatramin'ny voalohany. Izao ny aviany zanak'Andriamanitra teny andrava ny asan'ny devoly. Ny izao tontolo izao fahatelo zany dia iza ny olona rehetra izay tsy ao amin'ny Kristy. Azonao ve hatreo aloha tsy hanohitsika raha vao tsy mafimafy ilay fanekena. Dia izao amin'izay ny zavatra hitantsika ao anatin'ilay izy. Rehefa hiresaka tsika n'izao tontolo izao. Raha miteny Jesosy Kristy mikasika ny fanavahana antsika amin'izao tontolo izao, dia hozy izy hoe za mangataka aminao tsy hampiala azy eto amin'izao tontolo izao. Jereo tsara fa na dia eo amin'ilay toko anankiray ary izy dia manambara izao tontolo izao anankiroa. Za hozy izy mangataka aminao tsy hampiala azy eto amin'izao tontolo izao. Eo anivon'ity izao tontolo izao, les créations, les zava-misy, ny olombelona izay mipetraka eto amin'ity tany ity, planeta tany. Dia ny tanjon'Andriamanitra tsy hanavaka antsika mihitsy. Hoe andao tsika hanao communauté, ohatran'ilay fivavahana anankiray niforona tany Amerika, dia manana ny anazy manokana mihitsy izy, dia manana supermarché andrareo, dia manana zavatra be dia ao daholo, dia tsisy afa-tsy izy samy izy fanambady, dia tsisy afa-tsy izy samy izy fampiresaka, dia tsy manana connexion amin'izy na amin'izy izy. Hoy Jesosy, za tsy mangataka aminao hampiala azy eo amin'io zao tontolo izao, io izay misy fahavalo, izay tsy namany, tahaka ahy tsy namany. Jesosy zany tsy namany zao tontolo izao. Taovy amenina fotsiny aloha. Rehefa avy eo hita eo. Dia tahaka io izy tsy namany zao tontolo izao. Izy reto ihany koa dia tsy namany zao tontolo izao. Nanomboka tamin'ny fotoana isika nateraka indray marina, nandray ny famonjeny Jesosy. Dia séparé du monde tsika, satria manomboka fanadiovana tsika amin'ny rano fanadiovana ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika teo. Manomboka manamasina tsika amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Amen. Azonao ihany hatreo. Mandreny afatr'Andriamanitra ianao dia namasinina amin'ny fahamarinana. Amin'ny vanim-potoana ianao masinina amin'ny fahamarinana. Manomboka séparé du monde amin'izay ianao. Ao ny alalanao hoe séparé du monde ianao, manomboka tsy mahazo aina ianao miaraka amin'izao tontolo izao. Ohatran'ny hoe miresaka ary zareo fa tsy mipasany aminao intsony ilay resaka. Taloha ianao tena niaraka faly mihitsy ny tamin'ny zalahy. Taloha ianao niaraka faly mihitsy ny tamin'ny zafavy. Taloha mitovy le filenina. Taloha miara-mandeha tsara mihitsy eny. Fa zao ianao hoe tsy dia à l'aise zany ianao anatin'ilay izy. Ianao hoe ohatrany tsy mety amiko intsony zany karazan-dresaka zany. Ianao hoe ohatrany tsy mety amiko intsony ty karazana fifandraisana sy fifaneraserana ity.
Zay ny atao hoe séparation, zay ny atao hoe fanavahana, zay ny atao hoe fanadiovana, zay ny atao hoe fanamasinana anao amin'ny fahamarinana. Amen. Dia rehefa no amasinina amin'izay ianao amin'ny fahamarinana, dia nasian'Andriamanitra fahamarinana amin'izay ao anatin'ny sainao ao mba hiavahanao amin'izao tontolo izao. Izany hoe tsy manana fotom-pisaina ny olona mahazatra intsony ianao. Izay no mahatonga antsika manangana ankohonana ara-panahy, satria manino rehefa manomboka tafiditra amin'izay, manomboka voadina ny anatin'ilay olona, tsy mitovy amin'ny intsony ty olona ity, tsy mitovy amin'ny intsony ty olona ity. Manomboka tsy hitan'izay asiana ny tenany. Aiza ary ahy zany? Aiza ary ahy? Groupiza zany no misy ahy. Aiza ilay olona mitovy fisainana amiko? Aiza ilay olona mitovy fihevitra amiko? Aiza ilay olona mafaly ahy rehefa miresaka izy? Aiza ilay olona le miteny dia manao amenna ny any anatin'ny fanahiko any? Mitsangana zany ny antom-pisiany ny ankohonana ara-panahy mba tsy hampatonga ny olona andehandeha ho azy fotsiny, fa be dia be ny olona rehefa lasa mivavaka mahita ny toetrandranona atao amin'ilay fiangonana mahazatra azy izy, tsy mety amin'ny intsony iny. Makao izy tsisy mitovy amin'ilay olona reto, fa ilay olona reto hivavaka dia eo fotsiny dia tsy taitra fa dia miaina dia ohatrany samy dia vita fotoana dia lasa moty dia eniny be hoe tsy ao anatin'izao milieu izao aho, tsy ao anatin'ity tontolo ity aho. Alao zaho hijanona hivavaka any an-trano amin'izay, satria tsy mahita olona mitovy amiko aho. Séparé izy any anaty fisainany any, séparé ilay izy, dia eo Andriamanitra namorona amin'izay sy nanangana ankohonana nampidirana anazy izay mitovy fisainana aminy. Inona moa nampatonga an'ity resaka ity tonga tao anatin'ny foko sy tao anatin'ny fanahiko? Rehefa miresaka an'izy eo amin'izay Jesosy atao anatin'ilay izy ary nivavaka izay nataony, dia za te hizara aminao, ozytsika tao hoe resaka zao tontolo izao no resahana. Amin'ny fotoantsika nateraka indray marina ao amin'i Kristy, no diovin'ny rany Jesosy ny fisainantsika sy ny fotsika, dia miova ny fironan'ny fisainanao, dia amin'izay fotoan'izay ianao lasa tsy naman'izao tontolo izao intsony. Rehefa tsy naman'izao tontolo izao ianao, dia mila mitandrina itsika amin'ity izao tontolo izao ity. Za mahita be hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izay misy fanatotoloana, libre be mihitsy ny information. Taloha mantsy tsisy information be dia be zany, fa mianona amin'izay ambaran'ny gazety, mianona amin'izay ambaran'ny boky, mianona amin'izay ambaran'ny télé. Fa amin'izao fotoana izao ny olona tsirairay avy afaka maneho hevitra daholo, dia fantatrao ny hevitry ianona, fantatrao ny hevitry ianona manokana, fantatrao ny hevitry ianona manokana. Sarotra be raha tamin'ny vanim-potoana taloha ifandimby angataka ina moa toerana eo amin'ny télé daholo hoe za koa mba te haneho ny hevitro, za koa mba te haneho ny hevitro, za koa mba te haneho ny hevitro. Fa amin'izao fotoana izao misy fisainana be dia be voafafy amin'ny fomba mora eto amin'izao tontolo izao. Dia raha vao tsy haintsika tsara no miaina eto amin'izao tontolo izao, dia mifindra aty amintsika ny fisainan'izao tontolo izao. Engany mba ho azonao zany izao tontolo izao zany resaka zany, fa sao dia very ianao anatin'ilay izy. Misy fisainana voafafy, misy fisainana voafafy. Misy amin'ilay fomba fitenin'ny vehivavy azy hoe manome loha, nomeny anina loha izy, nomeny anina loha, dia izay mihitsy no tafafindra any anatin'ny olona. Eto zany le zao tontolo izao ataontsika hoe ity boribory be ity, dia ity le zanak'Andriamanitra ozy izy Jesosy, za mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Raha vao tsy mitandrina isika, raha vao tsy voadio an'ilay rano fanadiovana amin'ny teny, raha vao tsy hamasin'ilay teny fahamarinana isika, dia mifindra ao anatintsika ny fisainan'ny ambody. Ny atao hoe izao tontolo izao dia ny fisainan'izao tontolo izao. Raha miteny ny soratra masina ao amin'ny boky Romana toko 12:10 hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady marina no ankasitrahana. Raha miteny an'izany izy, dia ny dikany hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, tsy hoe aza hoaniny ity zavatra anankiray ity, na aza sotroiny ity, na aza mijery télé, na aza mihaino radio, na aza manao fitafy taka fitafy. Indray mantsy nohatran'izany fomba fandraisan'ny olona anazy.
hoe zao tontolo zao tinga zao tontolo zao ty Adidas ty nga kristianina ty ny olona zany ohatran'izany ny fisainany dia misy manao mihitsy hoe hitafio Kristy t-shirt zay ny hitafio Kristy fa le fisainana azonao le fisainana aza manaraka ny fanao zao tontolo zao aza manaraka ny fisainana zao tontolo zao aza manaraka ny firona ny fisainana sy ny zavatra fafin'ny olona rehetrarehetra io zany ny tiany Tompo hiarovana antsika reny ilay ratsy zay nangatahan Jesosy hoe raha eo tsy mangataka aminao ampiala azy eto amin'izao tontolo zao fa niaro azy amin'ny ratsy satria maninona ny fisainana zao tontolo zao dia satanany ao ambadika n'io zavatra rehetra io. Vao omaly nahita olona migrevy vehivavy tany andafy féministe mitady fitovian-jo dia ina zavatra ataondrareo any États-Unis manana zo ny lehilahy anao torse nu zany hoe manao short tany ambany dia miboridana eny ambony dia miady varotra reto vehivavy hoe zay tsy mety le sexisme fa aleoko zay mba mahazo an'izany zo zany dia zay ny ediny varotra dia manao tatouage manao sarisary be dia be izy ataovy mitovy izahay zany ny fisainana zay mifafy eto amin'ity zao tontolo zao ity zany karazan-javatra rehetrarehetra izany dia tenena sotra masina antsika mitandrema amin'izao tontolo zao fô tsy elako ary isaorako amin'ny Tompo fa zao vao rappelen'ny Tompo amiko le izy fa ao anaty rehefa mijery ianao ny Facebook dia misy zavatra mifafy ao tsy haiko aloha raha mba tonga saina ianao misy mamafy zavatra ao fa misy mamafy zavatra inona ny zavatra mifafin'ny olona ohatra taona vitsivitsy 2-3 taona tonga dia tifiriko mihitsy nyity fa tsy rarahako zay voany misy an'ilay ataondrareo money cake le fa tonga dia nanomboka ny fotoana dia lasa tsy voafolo dia misy an'ilay atao hoe money cake gâteau vola zay zany raha dika dia mijery an'ilay izy eo dia na dia tsy fantatro ary ny fiainanareo any ambadika any dia misy somatsara any za tsy nijery anao dia hoe fa azo antoka tsara mihitsy fa misy zanak'Andriamanitra no mijerijery eo dia mba mandinga zany vadin'olona vadin'ainga mba dia mandrakizay tsy mba nao an'itony tsy mba ho hitanao azonao anao an'izany sambatra ery mahafinaritra ery rehefa mijery ianao anniversaire amin'izao taloha ny anniversaire par silence any ambadimbadika any fotsiny fa amin'izao aseho zay vazamototra rehetrarehetra hoe nanao fety be tsisy ohatran'izany izahay 20 ans 20 taona feno paloma feno invité fa ohatran'ny mariage kely mihitsy n'le izy erinao fa tsy zavatra fafy zany ny atao izao tontolo izao ary raha tsy mitandrintsika dia hijery areny zanakitsika dia nomboka hiveriny fa ino ny référence ino ny tena izy zay ny tokony ho atao zany fisainana zany dia arovo mihitsy ny fisainantsika amin'izany zay ny tenin' Jesosy hoe mba hiarovanao azy amin'ny ratsy amin'ny zavatra afafy eto amin'izao tontolo zao any andafy ihany misy an'izao zavatra zao phénomène social misy any andafy amin'ny malagasy ny malagasy rehefa any andafy dia rehefa mivoaka ny trano izy dia ny zavatra hitanao amin'ny akanjo malagasy ihany tena de marque daholo Nike, Adidas, Fila, New Balance zany anaovan'izy rehetrarehetra madio milamina tsara be mety be daholo fa ozy izy ry zareo ny malagasy tsy mamelanao hiditra ao an-tranony zany fa samy fakahita eny an-dalana fotsiny satria ao an-trano ao filma hafa no mitranga ao le trano hipetrahana koankely fotsiny tsotsotra kely atontony tsy dia manana ninina loatra fa le aseho ety ivelany dia atao mipopoka amin'izay maninona amin'izay tratra le any anatin'ny fisainana zasenao zanak'Andriamanitra misy zavatra be dia be afafin' izao tontolo izao
eto anivony ty zao tontolo zao ity amin'ny information raisitsika tamin'ny Saint Valentin ho an'izay nahita an'izay ihany koa misy mizara tomobile misy manome tomobile vaovao be tsara tarehy be asiana emballage cadeau mihitsy fa mahita an'izany ianao manahoana ny fo any anaty any fa raha vao manomboka misy zavatra amin'izay any anaty any miova dia efa misy atakan'izao tontolo zao zay tonga any anatytsika any misy fisaina an'izao tontolo zao dia votsitra tanteraka ilay ambarasoratra masina any amin'ny boky Petera hoe isika anie vahiny sy mpivahiny isika anie tsy natao tahaka an'izao tontolo zao mahita sary ianao vila misy piscine mety omeny ny tompo anao za mety tsy omeny fa na omeny zany na tsy omeny vahiny sy mpivahiny ianao zay ny zavatra zay lay teny fanadiovana azonao ve le izy zay lay fahamarinana izay tian'Andriamanitra nadiovana ny zanany tsy taizana amin'ny zavatra hitany maso amin'ny zavatra mahafinaritra amin'ny zavatra tsy riritiny fa raha vao zany ny anteheratsika sy andehanantsika malahelo mandraka rivotsika fa maninona ry anatrizao fa maninona ry fiainako ny tahaka izao fa maninona fiainako ny tsy mba tahaka an'izao atao anatin'ity baiboly ity misy natao olo malaza ny finoana héros de la foi reo héros de la foi reo tsisy nanana fiainana tsara be sy maninona sy milamina be zany fa reo nakafy nakamamy ary nandray ny fahatsaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asan'i Kristy tany anatin'ny fony sy ny fanahiny fa ny fiainany ety ivelany dia zavatra fanampiny fotsiny ihany amen za te hizara aminao androany ninina nananao ninina tsy anananao raha zanak'Andriamanitra tsika tsy tokony zany ny ampalahelo atsika amen anao rehefa mandre ny afatra Andriamanitra ianao dia voadio nandefa zavatra tany anatinao zao tontolo zao manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao fahamarinana dia voamasina ny any anatinao voasasa ny any anatinao voaongotra ny any anatinao any ka tsy anana intsony ianao référence amin'ity zao tontolo izao ity fa izao tontolo zao hoe dia hiezaka foana amafy aminao izao ny atao hoe fahombiazana dia jerenao fa be dia be ny fivavahana tratran'izany poizina izany zany virusna fahombiazana zany ka mahomby tsara ny fivavahana ny toeram-panompona anankiray rehefa misy matériel complet rehefa ohatran'izao ny chiffre miodikodina ao rehefa tahakan'izao ny pino ao tahakan'izao ny akanjo tsy vitsy ny toeram-pivavahana hitatsika misy fifampialonana fiainana ao anatin'ilay toerana verinao fa vaizy zany zao tontolo zao zany zao tontolo zao misy fifaninanana na dia efa tao samy mitovy zao ary ny teny misy mahita mihoatra noho ny hafa foana efa hoe ohatran'izao le tenu mbola nasiany ruban kely mahafinaritra kely ny anazy any dia efa misy hafahafa sady masony hafa efa mivilana kely ohatr' izao le loha vava tsy miteny any loha fotsiny vilana dia efa kopy zay zinga hoe ao lay raha zay ao le raha zay misy raha ao anatin'ny retolona reto ny vavany tsy miteny fa ny maso efa manambara zavatra be dia be satria zany atao hoe zao tontolo zao mifafy tsy tafapetraka tsy voadio amin'ny tenin'Andriamanitra tsy voadio an'ilay rano fanasanany amin'ny teny tsy voamasina amin'ilay teninao ny fahamarinana zany ilahtsika fotoam-bavaka tahaka izao zany ilahtsika mandre tenin'Andriamanitra zany ilahtsika satria maninona voafafy mandraka rivany anatsika dia lasa latsaka ao anatin'ny alahelo latsaka ao anatin'ny fialonana latsaka ao anatin'ny fanaovana mesure dia oza hoe na ny anatina fivavahana maro isan-karazany ary dia zay fotom-pisainana izay ny tafapetraka dia mivelatra tsara matanjaka be io fiangonana zareo io ina dika zay matanjaka be zay navity 4 ho an'ny paster zay nareo tsy matanjaka indrindra matanjaka be io fiangonana io navita zavatra ohatran'izao izy navita zavatra ohatran'izao izy navita an'izao izy dia zay ny atao hoe matanjaka zany atao hoe fisaina an'izao tontolo zao zay ny tediavan'i Jesosy hoe hiaro azy amin'ilay ratsy fa feno ratsy io manodidina tsy midika izany hoe tapahana ny firaisana amin'olona za tsy resaka aminao fa ianao zao tontolo zao tsy zany tsy natao hiala amin'izao tontolo zao tsika tsy natao amin'izany tsika
fa tsy natao andray ny fisainana zao tontolo zao. Zao tontolo zao mioroorony amin'ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo zao, ianao tsy natao andray an'izany fisainana zany. Fa avelao izy iorooro, avelao izy atahotra, avelao izy atahotra vidim-bary miakatra sy sisany. Raha samy teny ianao, raha vonina ianao hitory ny filazantsara, tsika tsy matahotra an'izany dia mijoro eo, fa rehefa tsy hainao dia aza manaraka azy fa mifindra ny fisainan'io olona io. Ny fisainan'io olona io mifindra, ary tia le lazainy ihany, ary tia marina tonga amin'ile nambarany ihany. Aveo ianao miresaka aminy ka zafa amin'ny teny andry hoe zay mihitsy io a. Dia lasa ny fisainana ny tafafindra, fa tsy voamasina intsony ianao amin'ny teny ny fahamarinana. Misy zavatra be dia be mihitsy izay faneraseratsika tsy aro voalaza eto ny ka rehetrarehetra tsirairay avy izay iainantsika. Fa ny afatra ho antsika androantsika tsy naman'izao tontolo izao, tahaka an' Jesosy tsy naman'izao tontolo izao. Jesosy ny mpifandray amin'ny mpamorietra sy ny mpivarotena sy ny sisa. Fa sao heverinao fa resaka an'izany no resahany ao, ny fanjakan'ny lanitra no resahany ao, ny famindrapo no resahany ao, ny fitsarana no resahany ao, ny tsy fanamelohany an'ireo olona ireo no resahany ao. Fa tsy manaiky zobaboana mihitsy ny amin'ny karazana resaka maro isan-karazany. Ary mino aho fa nary-petera sy rojona sy ny sisa raha sendra misy fotoana mitady ivilana. Be da be ny mpivaroteny eo mety misy lasa dia resaka ohatran'ny tsaratsara Jesosy ny raha metimety fa misy remise en point tsara mihitsy ny hoe mitandrina isika. Tsika tsy sakaizana izao tontolo izao, tsika tsy namana izao tontolo izao, tsika tsy mitovy fisainana. Izao tontolo izao manany amin'ny hoaviny. Za zanak'Andriamanitra tsy manany amin'ny hoaviko. Na ahoana io, na ahoana, na makaizy io, na inona fandehany, na inona fandehany. Zay tena nampianarin'ny tompo an'izany mihitsy ny hoe ianao aza mandeha amin'ny référence zany mihitsy ny hoe ohatran'izao ny fandehany ity zavatra anankiray ity. Ohatra zany zao hoe misy tsika mila maka information, mila maka information tsika hoe atsy ny toerana tsara kosa aloha dia atsy ny toerana ratsy. Fa ny ankoatran'izay zavatra izay zany misy zavatra tsy tokony hametrahantsika fo be dia be. Raha ohatra ka marary ianao dia hohanina fotsiny fanafody. Fa tsy ino ny karohana lavitra be. Tedavina daholo ny conséquence rehetrarehetra fa manomboka amin'ny aretina andoy dia farana amin'ny AVC. Zay lazaiko anao. Tsy nindroanao daholo ireo rehetrarehetra ireo. Dia rehefa miteny an'ilay symptôme izy dia ohatry ny heninao tokoa ilay izy. Ohatry ny tady ho fampanina marina. Eto vao tadidiko hoe maly saika fanina. Dia maninona koa moa ilay izy teo. Ohatry ny matahotahotra matetika. Tato ato koa ohatry ny matahotahotra matetika. Zany ny information enonao. Ny sakafontsika rehetra dia amin'Andriamanitra avokoa. Satria tsika tsy sakaizan'izao tontolo izao. Rehefa misy miteny zavatra anankiray aminao dia enona fotsiny. Rehefa tsy zakany fanahy dia lasa miala. Fa tsy mijanona eo ihany. Mila mahafantatra ianao ny limitinao. Amen. Dia hitanao fa rehefa tafapetraka izay zavatra izay, na iza manana inona eto amin'izao tontolo izao. Na manao inona fiainan'ny hafa dia tsy fampaherezan-tena ilay hoe tsika manana harena maninona moa. Any amin'ny bokin'ny Hebreo. Ianareo manana harena tsara lavitra sady maharitra. Dia ampaherezina amin'izay fotsiny ny tena ny any anaty fo amin'ny efa mivotovoto mihitsy ny hoe tobiliny ihany nefa fanefany ity. Eo ampitana eo misy olona zay tena vidanany tobila daholo zanany rehetrarehetra. Anankidimy ry zareo sa anankefatra. Misy tobila ray avy izy rehetrarehetra. Mandeha mitsangatsangana dia samy mitondry ny azy. Fa amin'izany ny fosiny fanahinao any anatinao any raha vao tsy maheno tsara ho amin'ny tompo. Ianao na bisikileta ary tsisy ozy ianao. Fa tena henonao mihitsy hoe tena ahoana ary izany zavatra izany. Jesosy io fangatso hoe izay tahinao dia voatà mandrakizay. Fangatso hoe mianaraka anareo maimaim-poana ka tsy olo fanjaka sy fahamarina. 10 taona tia katsahako fa tsy hitako ihany hoe ahoana moa izany. Ahoana moa fandeha zany. Nisy fotoana vadiko mba niresaka tamiko za mananjandry ray. Tsy lahatokana fa be dia be aminareo mieritreritra lahatokana. Tsy lahatokana fa mananjandry ray.
dia io zany koa za zany tonga dia mahitsy be miresaka za mievalue an'ilay zavatra resako zany izy hatramin'ny taloha izy zany za zany ohatrany hoe référence atao amin'ny fianakaviana fa za rehefa mijery anazy dia io zany koa mihoatra kely amiko foana zany hoe raha resaka fahaizana ohatra dia izy mahaino iza tovy ihany diplôma anay fa izy mahaino iza fantatro zany dia misy fotoana nivadiko ny resaka hoe ary ianao koa sara tsy manana fielonana amin'ny zandrinao satria ilay zandriko vao navita trano ohatra zareo dia ilay trano zareo tsy mba trano tsotsotra fa tena io ina moa anaranyity misy fitaratra zany ngeza be ohatrany hoe atretokatrary fitaratra daholo dia télécommande ny mamosy manidy an'ilay zavatra matory izy dia pitsenao ohatrany tsy fantatro mbola tsy nahita zany mihitsy dia le trano ngeza be valorisé amina miliara tsy fantatro tsony rehefa vita angamy mety miliara ariary ny lanina tsy fantatro izy vadika ary ianao kosa tsy mialina ny zandrina ohatrany ava mieritreritra aitoko moa misy an'izany resaka zany ohatrany hoe voalasa saina kay moa misy an'izany mialina zany za mantsy mbola tsy navita na brique iray ary mbola tsy nahangona fa eo aho vao mandinika an'ilay izy fa zavatra henoko any natao foksy ny fanahy tsy amin'izany tsika voadio fahamarinana ny fotsika ty zavatra eto tany ty zavatra mandalo fotsiny zay ananana zay tratra sisa rehetrarehetra dia ny tompo mitaizantsika mba hanana séparation mba tsy hanana fisaina n'izao tontolo izao itsika amen mba tsy hanana ny fony izao tontolo izao izao mamikotra amin'ny fananany mamikotra amin'ny arenany raha vao misy mitady kitikitika dia any dia fa tsy fantatra ngaza ianao raha mba hiteny an'izany ihany dia tsy fantatra ngaza zanak'Andriamanitra andovalinanitra tsy amin'io ny famatorako zany tsy fantatra hoe firy amintsika ny afaka mijoro an'izany azonao alaina fa za tsy mifamatotra amin'io zany na simba ry fananako tsy mifamatotra amin'io zany fa za naverin'ny tompo mihitsy saiko tato anatina volana indraindray io mantsy ny dia zao mifandehany raha vao tsy manana n'ilay tenin'Andriamanitra manadio antsika mandrakarivotsika dia mirona makany amin'izao tontolo izao ny fisainantsika aza dimy fa tsy voatery foana hoe mana fifandraisana amin'ny ihany ianao sao dia mampatonga anao mieritreritra foana hoe ianina mihitsy mahatonga amin'ny saina ohatra zany lasa mitady excuse foana fa io rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra manadio isika dia miova ho avy fisainana miova ho azy ny fisainana lasa sary-piaro lasa sarotiny lasa be menomenona avy amin'izao tontolo izao daholo igny zany lasa be taraina lasa matahotra lasa mangovotra lasa manana iay fa tsy zany ny tian'Andriamanitra iainana ny zanany fa ny tian'Andriamanitra dia voadio ny fahamarinana mandrakariva ny zanany arena moa fahamarinan'i Jesosy Kristy ny fahamarinany aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anaty fonareo amin'ny fahendrena rehetra Kolosianina 3:5 dia hitanao fa voadio ny any anatinao dia natao ary misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao matsiaro an'ilay tantara anankiray izay andro krismasy nanomana tsara avy ny zairiny ty costard sur mesure fotsy be nde hivoaka ny trano mihitsy ingara iny nisy feo ohatran'izao tany an-davarana goagoak tangisa tsy mivavaka eo amin'ilay costard fotsy be saika maty ny gisan'olona maty alohan'ny fotoana gisa tokony hohanina premier saika vonoany 25 Andriamanitro costard vo vita vo satarina vo voaka varavarana dia efa tratra fa rehefa voadina ny anatsika marina mameja aloha tsy teny aminao lasa anjely be ianao eo anatrehan'izany toe-javatra zany lasa anjely be ianao tonga dia misaotra ray halleloja tioviko fotsiny ty lasa ndraytsika rehefa avy eo zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny teny fikasany raha teo halleloja dia iagina tsy voatery ohatra izany mihitsy ny ianao fa mety misy zavatra tafapetraka mety misy fahatezerana mety misy zavatra fa mandalo reny ary tsisy réaction be tena misy olona nge za aloha tena mifona farahianao le karazana olona le raha voatesa tonga dia mamaky zavatra reny dia nio tsara aloha fa sao dia mbola tsy ao tsara Kristy tena tonga dia direct zany resaka zany dia nio tsara ohatra mbola misalasala hoe tena voatesitra ianao dia mianika ambony buffet dia tadiavinao anaovana Bruce Lee vadinao
tozy ianao hoe za tena efa nateraka indray tena sao dia tsy mitovy le nateraka indray atsika aloha fa tena tsy resy lahatra mihitsy aho hoe zany nateraka indray fa mety misy zavatra mandalo mety misy fahasosoa mety misy alahelo fa tsy mitoetra zany satria voadio an'ilay fahamarinana avy amin'ny Kristy amena zany ny tokony fiainany zanak'Andriamanitra fa matoa tsy izany ny fiainany zanak'Andriamanitra na tsy nateraka indray na tsy voadio an'ilay teny fa nadiovana ny lay rano fa nadiovana ny amin'ny teny dia izay fifampizarana ho antsika amin'ity androandroany ity eto anivou zao tontolo izao itsika aza mandray izay avy amin'izao tontolo izao vita an'izao tontolo izao daholo zavatra rehetra le gâteau hohanina le gâteau fa tsy hoe ino le atao hoe izao tontolo izao na nataon'izao tontolo izao na avy amin'izao tontolo izao hohanina iny ny tele jerena fa tsy hoe an'ny fahavalo tony fa azo jerena tsara reny radio azo alefa tsara ny vaovao azo enona amena fa tsika tsy mandray izay avy amin'izao tontolo izao tsika tsy taizany izao tontolo izao tsika tsy ampianarana izao tontolo izao tsika tsy formateny izao tontolo izao tsika tsy laveny izao tontolo izao zay mihitsy le fomba fiteny lavage de cerveau tsika tsy laveny izao tontolo izao fa laveny ny tenin'Andriamanitra tsika laveny ny fanambaran'Andriamanitra tsika dia reny no mitarika sy mibaiko atsika dia manamboatra ny lalantsika mamerina azy eo amin'ny laoniny indray raha tsaronao tato ato nisy fialonana tany natao fonao raha tsaronao tato ato nisy fahatezerana nisy fiafinafonana nisy lolopo misy zavatra tahaka an'izany tsy natao hitoetra ny anatintsika izany fa ny tenin'ny Kristy natao hitoetra betsaka ny ampotsika natao andio atsika amena nanadio anao ve izay androan'izay aloha tsika tsangana hivavaka dia samy miresaka amin'ny tompo mba manambara izay ao am-pony sy izay nikasihan'ny tompo azy tamin'ity andro anio ity raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto